Falmerabantsika ny tokantranoandry avako malala aminaran'i Jesosy Kristy tompo sy amin'ny anaran'ny fianakaviben'ny fiangonana Ambotately manontolo. Falmerabantsika rehetra arak'izany. Nandritra volana vitsivitsy dia nanao fandaminana ny fiangonantsika tato Ambotately, nanao fitaovavahana enina ao anatin'ny alahady anankiray. Izay soratsika Andriamanitra fa lamina tsara tsipirihana. Saingy ankehitriny kosa manoloana ny antotanisa vitantsika mivoaka fa anjato isan'andro no tranga vaovao mitondra ny otrikaretina. Ka raha ohatra ka zato isan'andro zany ao anatin'ny herinandro dia efa mety afaka arivo androany latsaka kely raha ohatra ka ao anatin'ny herinandro. Dia raha ao anatin'ny herinandro zany tranga zany no arivo no famezivezy dia asa firy ao anatin'ny tapabolana na ray volana. Ary dia tsy ny antotanisa ihany moa no atsapana fa miparika be no falalaretana fa na amin'ny toeram-pitsaboana maro isan-karazana dia ifandrenesana etseroa gripa sy ny tahaka izany. Noho zany dia mba hifampitsonjovana ny avako malala. Hifampitsonjovana dia ahato aloha ny fitaovavahana atao aty am-piangonana. Marina fa eo amin'ny 50 tsika isaky mivavaka manodididina izay mandrakariva. Fa na izany ara raha 59 dia eo amin'ny 300 eo mandrakariva tsika tonga miangona amin'ny alahady, mihoatra kely ndraindray mihoatra folo na ohatrany. Dia fa na enjato zany ao anatin'ity toerana izay misy atsika ity, miezaka manadio tsika, miezaka amin'ny tokony atao rehetra azo atao zany. Fa na izany ara dia aloha mitandrina ihany. Ka mialatsiny indrindra amintsika fiangonana. Mety misy ny malahelo ahoana moa zany tsy nakaty am-piangonana sy ny tahaka izany. Azo nalamina angely izy, tena azo nalamina tokoa, azo nalamina fa atraiza ny fetrany izay fandaminana nataontsika izay. Atraiza mahazo antoka ve fa raha na sanatria sanatria anankiray fotsiny no sanatria mandray an'izany dia efa mampalahelo. Noho zany dia ny mety antialeo amin'ny soro. Mafy be le hoe eo amin'ny fahitalavitra na eo amin'ny telefona na eo amin'ny asa solosaina no mijery ny manaraka ny fandaharam-fitaovavahana kanefa le afaka lao eketsika. Fa zao le tonga amin'ny tenin'i Jesosy raha atoandro ny andro dia tsy maintsy manao ny asany iray, fa rehefa alina ny andro dia tsy afaka manao na inona na inona. Zao ny fotoana alina azo lazaina ara-panahy hoe tsy afahantsika manao izay mety araka ny tokony ho izy dia miandry sika izany, dia eketsika izany ka dia mampahery havana ny tokantrano any. Raha anao ny fandaharana arak'izay tratra dia samy mifampitrotro mibavaka isika. Rehefa raha dray milamina arak'izany dia mivelona araka ny tokony ho izy ihany ka dia mitondra ny fialan-tsiny ary mampahery anao kosa tsy ho kivy fa haritra amin'ny finoana hatrany ihany. Io iraisantsika menakavy anatin'ny sahany efitsika emy, fa tsy hoe tsika eto Ambotately irery ihany fa ny maro. Tsika raha niezaka faraparany indrindra, niezaka ataontsika hoe niazo ny fitaovavahana hatramin'ny farany kanefa moa no ny toe-javatra raha mahafantatra dia tsy afa manoatra isika. Fa dia mifampitotro mibavaka ry havako malala, samy mahery, samy eo tain'Andriamanitra, samy velona eny amin'ny fahasoavan'ny Tompo. Rary fodritra. Falmeraba tsika rehetra ny tokantrano andry afaka malala tratra ity alahady fandraisana ny volana jolay ity raha eo amin'ny fandaharam-potoana moa dia alahady fandraisana tsika ry havana kanefa moa no ny toe-javatra izay efa nao azavaina tamintsika tany am-piandohana dia fitaovavahana izay tsotra
sy ifampahirizana no zava-dehibe ka dia faly mifanaritava manao amin'n'alalana zao tambatsotra isoandray ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika any atokantrano andry avako. Ny fandaharam-potoana izay atrehantsika araka ny fandaminana ry havana dia mitohy isan-kalahady no zao endrina hitantsika izao aloha mandram-pisin'ny fandaminana vaovao eo anivon'ny fiangonana izay nalamin'ny mpiram-piangonana azy. Ka dia na inona ny zava-dehibe dia tsy foana ny fikiriantsika hainao amin'ny tompo ary ny zava-dehibe dia atsiarovantsika ny tenin'i Jesosy hoe Andriamanitra dia fanahy, izay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ary rehefa mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana dia mahatsiaro fa azon'Andriamanitra atao no miteny amintsika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra ary naiza misy antsika dia nangatahantsika ho azoniny izany fanorantenantsika izany ry havako. Ny Salamo faharay amby 90 ary ny Salamo faharay amby 90 andininy voalohany sy faharoa ary ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy ny katramin'ny fahaenina ambin'ny folo no hodiraintsika ry havana ho hidirahantsika n'Andriamanitra amin'ity alahady voalohany amin'ny volana Jolay ity. Salamo faharay amby 90 andininy voalohany sy faharoa dia faharanana ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ampitombona amin'ireo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ry antsika sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika. Aoka hiterany Tompo isika ry havako malala. Ny mitoetra ao amin'ny fitoerana izay any avy indrindra dia monina ao ambanin'ny aliky ny tsoto. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialovako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko. Dia hoy ny Tompo, satria izaho no niraiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy aho, hanandratra azy ho any amin'ny hava aho, satria mahalala ny anarako izy, hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy arahory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho, ho fokisako fahaelana velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Ny hira voalohany andininy voalohany ry havako no ataontsika ao aorian'izay nivavaka fisaorana. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay fa manome tombonandro sy tombom-pahasoavanao anay ianao ka velona trapamonjeny izay ankehitriny. Ao anatin'ny zavatsarotra miseho amin'ny endrika maro isan-karazany ny firenena sy ny fiarahamonina. Na izay fiangonana aza dia mandalo izany rivotra sarotra izany koa noho ny maha-olombelona mitafinofo anay ka tsy ahafahanay mifanerasera sy miombavaka any an-tranonao. Kanefa ankehitriny Tompo dia indreto izahay mivondrona ary dia mangataka ny fitarihinao amin'ny fanahinao masina hoe tao foanay isa-tokantrano sy isam-batan'olona. Taovy marina aminay ny teninao fa eo afovoanay ianao. Taovy marina aminay ny teninao anio fa Andriamanitra velona ianao ka miasa mahery etỳ anatinay. Dia hatreo Tompo izay rehetra ataon'ny fiangonanao naiza ary izay rehetra miantoraka aminao sy mivavaka aminao amin'ity ora sy fotoana ity dia aoka eo enonao Tompo malala ary enao hivavaka noho ny famindramponao amin'i Jesosy zanakao. Dia avaozy izahay mba tsy ho amin'ny fahazarana anao nimpona ianao fa amin'ny fahatsiarovana fa velona ianao ka te hamelona anay amin'ny fitahiana hatrany amin'ny fanarahana anao. Dia ho anao ny tera sy ny laza ary ny voninahitra fa mety izy Tompo hiteny sy hampahery anay amin'ny anaran'i Jesosy zanakao. Amen.
Miavaka malala aoka enotsika amin'ny fananjana sady hoeritreretintsika ny teny izay manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika nyty fiandohan'ny volana Jolay ity. Hoy Jesosy Kristy Tompo. Mbola kely ihany no itoeran'ny mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minono ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny vorehetra. Amen. Ny hira fa 770 andininy faharoa no ataontsika ilay havako malala, 770 andininy faharoa. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra rehefa avako malala dia mahatsiaro ny tenantsika ho tsy tanteraka isika. Zavatra roa nambaran'i Jesosy tamin'ny sitrapony vakina tao amin'ny jaorona teo. Voalohany dia ny fanararotana ny fananana ny mazava. Fanararotana ny fananana ny fotoana ahafahana mbola manao ny tsara eo amin'ny fiainana. Fanararotana ny fotoana mbola ahafahana manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fanararotana ny fotoana ahafahana mbola manao izay mahafaly ny mpiarapelona. Fa tsy ny fotoana rehetra akory no ahafahana manao izany rehefa tonga ny aizina, hoy Jesosy. Fa ny faharoa dia hoy ny Tompo manao hoe mbola kely ihany ny fotoana hitoerantsika ao amin'ny mazava. Toy ny milaza fa mora afa-pontsika. Tsy tena mbola tonga amin'ilay zavatra tian'Andriamanitra ahatratrarantsika isika. Dia itsika riavana manoloza ny sitrapon'Andriamanitra, fahatsapan'Andriamanitra fiainantsika hoe tsy tena mbola mitoetra anatin'ny mazava isika, ary tsy mahay manaritra ny mazava isika, dia andeha itsika angina sy neriteny ny Tompo, ary anaraka izao toy ny bavaka fifonana izao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, manafatra anay ny teninao, fa mbola kely ihany ny toeran'ny mazava eo aminay. Mbola kely ihany ny fanoloran-tenanay. Tsy ampy ny fientanam-po aty anatinay anompo anao. Tsy tena tamanao amin'ny fahazavan'ny tavanao Andriamanitra izahay. Mandindona ny mandrakariva ny aizina. Mamelà ny elokay Tompo, raha tsy tamana amin'ny mazava izahay. Mamelà ny elokay mamindrafo aminay amin'izay rehetra tsy tanterakay. Manafatra anay koa ny teninao Tompo, mandehana raha mbola manana ny mazava. Amin'izay mazava niraisinay taminao, ny fitiavana, fanomezam-pahasoavana, ny fifaliana, dia ampianary izay Tompo hay anararoatra ny fotoana omenao anay. Mamelà ny elokay raha tsy mahay manararoatra ny fotoana ahafahanay manompo anao izahay. Manjey ny andro lany izahay. Aseho ny teninao fa voafetra ny fotoana. Dia mampianara anay Tompo, hay anararoatra, hay ampiasa. Izay rehetra nomenao anay dia ny mbola mazava. Amin'izay rehetra manapalahelo anao, ka tsy vitanay nanatanteraka ny sitraponao, dia indreto izay ny tokantrano any. Mangataka famindram-po e, mangataka famelan-keloke,
havaozy mba tsy ho amin'ny fahazarana na nendrika ivelany anomponainao fa diovy ny fonay hitoeranao. Mamelahany eloka i tompony amin'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Avako malala mamela heloko Andriamanitra koa ianao ny famelan-keloka tolotry ny tompo antsika tao arindray fibebahana nataontsika izay ary inontsika fa namela heloko antsika izy. Hoy ny tompo: indro sotraniko ny fiodinany ho ty azy tsy hivozonana fa efa niala tamina ny fahatezerako ho tahaka ny ando hamono tahaka ny lili izy ary hamakataka ny Libanona. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny firy. Voavela ny ilokao noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anao. Haleloia! Misaotra ny anarany masina, mandehana tahaka ny zanaky ny mazava. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Avako malala manoloana ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra antsika izay nasehony teo amin'izao tontolo izao ny fitiavany antsika dia andeha antsika hijoro vavolombelona kosa fa voavela heloka isika. Koa andeha iombona antsika ny fanekam-pinoana apostolika izay mampiombona antsika amin'ny kristianina rehetra voavela heloka. Iombona antsika ny atokantrano izany manao hoe mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho. Amen. Dia soran'Andriamanitra lehibetsika ry avako malala nohon' izany fanekam-pinoana notonona teo izany dia irosiko isika ry avako amin'ny
toy ny fitaovavahana saingy misy silaminasa vitsivitsy ampahafantarina antsika fiangonana eto Ambotantely arak'izany driavako raina roa. Voalohany dia toy izany ny fitezam-panahy tahaka ny fanaontsika arahinao ny mofinaina isan'andro izahanay tia amin'ny fitandremana, tia amin'ny fiendreketana, ny tompona ndraikitra ny mampita aminao ny mofinaina isan'andro ifampahirezana zany driavako malala. Izahanay ihany koa nelanelan'indray ny siny famelam-pialaran-kevitra sy ny resadresaka ifampahirezana mba hitohizan'ny fiainan'ny mpanahy sy ny fifampitezan'ny fiangonana hatrandriavako malala. Ary ny fahatelo dia fitaovavahana isan'alahady zany dia arahinao isan-kalahady amin'ny 10 ora tahaka ny mahazatra ihany. Mandra-piasin'ny fandaminana avao riavako malala, tsy dia hoe tsika eto Ambotantely ihany akory izy io fa saika ny fiangonana saika marehetra noho ny fitosaka fiparitahan'ny fielezan'ilay valonahitana zavatra teo dia mezaka tsika manao fandaminana ifampitsinjovana zany riavako malala. Ka dia mitohy arak'izany ny fandaminana maro samihafa isaky ny alahady arahinao. Amin'izay dia mandefitra isika amin'izany fandaminana zany driavako. Marina fa zava-dehibe ny fiorana fa mezaka tsika mifandefitra arak'izany. Mety manatombo kely indray zany aloha ny crédit laninao satria voatery tsy maintsy mijery YouTube, voatery mijery kely Facebook fa raiso amin'ny fijery miabo fa aleo zay zay sanatria misy fahasalamana tsy voatandrina toedrarana tak'izany driavana dia mba manatombo kely zany ny fandanina amin'ity ho an'ny tokantrano any fa ny zava-dehibe riavana dia tsika salama sy faly amin'ny fiderana ny tompo. Irony zavatra ny avaky teny tsika riavako malala zay entin'ireo tompony anjara araka ny Perikiopa ary dia henotsika ao anatin'ny fahatokiana izany afatry ny tenin'Andriamanitra lahatra araka ny Perikiopa izany. Iaraka hivavaka isika mialohan'ny hamakina ny soratra masina. Tompo malalo, isaoranay anao ny andaminanao ny fiainanay rehetra ka nomezanao anay izao fotoana mamy izao iresahanay aminao. Iresahanao aminay. Momba tompo ny mpamaky teny, momba ny mpitory teny ary momba ny fiangonanao izay mihaino ny tokantrano any. Ifananao masina ny momba anay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny teny izay hovakiana dia araka ny bokin'i Isaia, fanekena taloha, Isaia 1:20, andiny 9 ka hatramin'ny 1:10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Mifoaza ry sandrin'i Jehovah, mitafy hery, mifoaza tahaka ny tamin'ny andro fahiny, dia tamin'ny taranaka lasa ela, tsy anaova ilay nitetitetika andrahaba sy nitomboka ny dragona, tsy anaova ilay nahamaina ny ranomasina, dia ny rano ao amin'ny lalina indrindra ka nanao ny ranomasina lalina
ho lalana alianina votana, eny ny navotan'i Jehovah hiverina ka hakany ziona amin'ny fihobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no eny andohany. Ahazo fifaliana sy faharavoravoana izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisetona. Ho tohizantsika ny teny ka hitantsika ao amin'ny fanekena vaovao. Fanekena vaovao, bokin'ny asan'ny apôstôly, bokin'ny asan'ny apôstôly, toko faha 20, andininy faha 12 ka hatramin'ny faha 20. Ho tohizantsika amin'ny filazantsaran'i Jaona, filazantsaran'i Jaona, toko faha 7, andininy faha 30 ka hatramin'ny faha 30. Ary tamin'izany, raha nakany Damaskosy aho, nitondra fahefana sy teny izay efa azoko tamin'ny lohan'ny mpisorona, koa noho ny ilay tatao vovonana iny ny andro ry mpanjako, dia hitako teny an-dalana fa indro nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra manodidina ahy mba amin'izay niaraka tamiko, mihoatra noho ny famirapiratry ny masoandro. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izahay rehetra, dia nandre ny feo nilaza tamiko aho nanao tamin'ny teny Hebreo hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny hanipaka ny fanindronana. Dia hoy izao: iza moa ianao tompoko? Ary hoy ny tompo: izao no Jesosy izay enjainao. Fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao. Fa izao no nisehoko taminao, dia ny hanendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao. Hamonjy anao amin'ny olon'i Israely sy ny jentilisa izay anirahako anao, hampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazahoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay no hamasinina noho ny finoana. Izao sy ny ray dia iray ihany. Dia naka-vato indray ny Jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly azy hoe: maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, koa ny asa manao ahoana amin'ireny moa no hitorahanareo vato ahy? Ny Jiosy namaly azy hoe: tsy asa tsara no hitorahanay vato anao, fa fitenenan-dratsy, satria olona ihany ianao nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe: tsy voasoratra ao amin'ny lalànareo va hoe hoy izao: Andriamanitra ianareo? Raha ireny izay nanaovana izany ten'Andriamanitra izany no natao hoe Andriamanitra, moa izay no asiany ray, ka ny ray no amin'izao tontolo izao fa no ataonareo hoe miteny ratsy ianao, satria hoy izao zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asany raiko aho dia aza mino ahy, fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino ahy azy ianareo, dia mino ny asa, mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko, ary izao no ao amin'ny ray. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen.
fa eo amin'ny fotoanany toritentsika ary avako malala ny teny novakiana izay entin'ny mpanompo'Andriamanitra teo ny asan'ny apôstôly izay hitantsika amin'ny toko 420. Asan'ny apôstôly toko 420 no afatry ny teny akatsika afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ny ity alahady voalohany amin'ny volana jolay ity. Asan'ny apôstôly toko 420 dia ny tapany farany amin'ny andiny 420 no anakinantsika ny torite. Asan'ny apôstôly toko 420 ny andiny 420 tapany farany aminaran'i Jesosy. Zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fanondronana. Zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fanondronana. Raha vakina manomboka hatramin'ny andiny 420 zany ry avako dia izao. Ary rehefa lavy tamin'ny tany izay rehetra dia nandre feo nilaza tampoka nanao tamin'ny teny Hebreo hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fanondronana. Rehefa malala ity tantara ito amin'ny asan'ny apôstôly toko 420 ity dia tantara fantatry ny kristianina. Tantara izay efa hitany amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny niovan'ny Saoly ho tonga kristianina. Intelo no ny tantaran'i Paoly ity tantara ity amin'ny soratra masina ry avako, tsy ety ihany fa ny tantaran'ny any epistily any Korinthiana. Dia niverenan'ny tantaraina ity niantson'ny tompo azy ity, ny fanenany tamin'ny tompo izany. Fa ity andininy ity no hoe zavatra sarotra aminao ny anipaka ny fanondronana dia tsy tao anatin'ireo tantara ny tantarainy Paoly ireo. Asan'ny apôstôly toko 7 dia mitantara izany ny Lioka no mitantara eo, mazava ho azy satria Lioka no nanoratra ny asan'ny apôstôly. Dia Lioka no mitantara ny niovan'ny Saoly kristianina. Fa rehefa niantso ny tompo teny amin'ny habakabaka tany amin'ny lanitra ny teny hoe Saoly, Saoly, nahoana no manenjika dia tsy hita ao amin'ny tantara ny tantarainy Lioka ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ity teny ity hoe zavatra sarotra aminao ny manipaka ny fanondronana. Eto amin'ity tantaran'i Paoly ity ihany no misy io teny io. Rehefa i Paoly izany no nitantaran'ilay fiovam-pony dia nampidiriny io teny io. Fa inona ny dikan'io teny io? Paoly izany no nitantarany io satria manomboka aty amin'ny toko 7 amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 dia voasambotra Paoly dia nentina tany Jerosalema ary dia nitsaraina teo anatrehan'ireo ambaratongan-drafitra maro samihafa izay manam-pahefana momba ny fanamelohany ka nampangaina ho mampitabataba, mampisaraka, mampiady zavatra diso Paoly dia nitsaraina. Ary dia amin'ity toko 4 ity izy dia miteny eo anatrehan'ny Agripa na Heroda Agripa. Heroda izany ilay mpanjaka ny Jiosy ary noentin'ny Festôsy sy ny namany nitoriana teo izany Paoly. Rehefa nitoriana teo Paoly dia mijoro vavolombelona io izany Paoly, manazava fa ny tenany dia tsy diso akory. Ary manazava ny fiovam-pon'ny apôstôly Paoly ny tenany. Dia eo izy no manazava ny hoe niona tamin'ny tompo nge izahay, ny tompo Andriamanitra izay inonareo mihitsy, io no niteny tamiko hoe sarotra aminao ry Paoly ny anipaka ny fanondronana. Fijoroana vavolombelona eo amin'ny tribunal izany Paoly io manazava io, eo amin'ny fitsarana izany izy manazava hoe zavatra sarotra aminao no manipaka ny fanondronana. Inona ny dikan'izany teny izany? Ny teny hoe zavatra sarotra aminao no dia manipaka ny fanondronana dia zavatra ohabolana fiteny tamin'ny andron'ny Paoly mihitsy. Ohatsika malagasy manana ohabolana maro isan-karazany hoe asa mitsipa-dolaka ny tana ohatra. Dia tahaka izany koa ny hoe zavatra sarotra aminao no manipaka ny fanondronana. Teo amin'ny fiarahamonina Jiosy dia misy hita andavanandro ny Jiosy dia misy omby izay ny omby ny miasa tany. Ka rehefa miasa tany ny omby dia mitondra mitarika angadin'omby izany na mitarika fitaovana izay hoentina miasa. Dia ny mpiandry omby koa samy manana karazana fitsindrona anankiray, lavalava sahabo 2 metatra no any na mahelikely arakaraka ny lavan'ny olona. Dia iny hazo lavalava iny izany tahaka ny zaranangady ohatra dia maranitra ny lohany izy iny dia aty amin'ny lohany anankiray izany misy maranitra tahaka ny maranitra ny otratra ny fantsika
dia eny ariariana kosa misy vy tahaka ny felan-tanana somary fisapisaka ka ny asan'iny inona ntsony hoe fanondronana. Ny asan'izy iny dia lay vy fisaka atoriana hikikisana n'lay tany miraikitra amin'ny angadin'omby, ary ny lohany kosa dia rehefa somary madiditra ny omby eo ampitarehina iny dia tsindronina amin'iny. Itsika ty mampiasa karavasy rehefa mikapoka ny omby, miasa ny omby zany dia kapokapotsika amin'ny karavasy. Fa ny tany tsy karavasy no ampiasainy ny tamin'ny Palestina fa fanondronana. Zany hoe tsindroniny amin'iny ilay omby rehefa somary malaindaina malay mihetsika dia tsindroniny amin'iny. Ny antsika kapohana karavasy fa ny androsy fanondronana. Dia indraindray ilay omby rehefa tsindronina amin'iny dia tsipahany iny fanondronana iny. Tsipahany zany iny rehefa somary malaindaina izy dia tsipahany iny. Dia izay fomba fiteny izay manao hoe zavatra sarotra aminao ny manipaka ny fanondronana. Dia izay no nampiasain'ny apôstôly Paoly. Ka hoy Paoly eto miteny manao hoe Andriamanitra mihitsy rehefa niantso aho tonga kristianina, rehefa niantso aho tonga mpanompony. Dia izao no teniny tamiko manao hoe Paoly io, zavatra sarotra aminao ny manipaka ny fanondromana. Iny andika zany ry havako malala. Ahatra telo amin'izao fiandohan'ny volana Jolay izao. Voalohany dia izao, Paoly zany dia mampitany tenany amin'ny zanak'omby miasa, ary mampitahan'Andriamanitra ho tompon'ilay omby ary mitana fanondronana. Zay ny sady Paoly ampiseho amin'ny fijoroan'ny vavolombelona. Izy dia mampitany tenany amin'ny zanak'omby miasa na omby miasa, ary mampitahan'Andriamanitra ho tompon'ny asa sy tompon'ny omby izay mpampiasa ny omby, mpampiasa arak'izany. Iny andika zany ry havako malala. Ny mpanompon'Andriamanitra ry havako malala dia indraindray manadino fa izy dia tahaka ny zanak'omby miasa ihany. Zay ny tenin'ny apôstôly Paoly eto. Zavatra sarotra ho an'ny omby ny manipaka ny fanondromana. Toy ny milaza zany fa Paoly dia tsy vitany hoe mampitany tenany tahaka ny omby ihany, fa mandrakariva dia izao ry havako. Le omby tanora reny, ilay omby tanora no matetika voatsindrona, satria tsy mety manao, tsy mety manaraka lay mafimafy no tsy ny tena mbola le voafilahana dia matetika voatsindrona amin'iny fanondronana iny mandrakariva izy. Alandray dia tsy pahan'ilay fanondronana, ary arakaraka ny anipahana an'iny nefa ny mampangirifiry azy. Dia ndika zany rehefa malala dia izao. Ny Paoly zany eto dia manazava manao hoe na inona dia izao ny kristianina na ny mpanompon'Andriamanitra dia fiasana ao am-pelantanan'Andriamanitra ihany izy. Tsy izy akory no mibaiko an'Andriamanitra. Mety ho mafilo izy tahaka ilay zanak'omby resahan'ny Paoly eto hoe manipaka amin'ny fanondronana. Mety mieritreritra ny tena no manan-tsaina izy. Hoy Festosy amin'ny ity toko 5:25 ity mantsy Paoly manao hoe tena verisaina ianao ry Paoly, verisaina anao ny fianarana be loatra nataonao ianao. Zany hoe Paoly dia tena nanana izay toe-tsaina somary mafimafilo, somary bebe saina, mihevitra ny tena no feno, mihevitra ny tena no mahay, mihevitra ny tena no salama, mihevitra ny tena no maranitra, tsy mila an'Andriamanitra, ny lohan'Andriamanitra raindraindray. Zay heveriny no mety no heveriny no mety, fa tsy ny heverin'Andriamanitra azy. Dia hoy ny tenany manao hoe ayatsinina kaifa omby, tahaka ny zanak'omby ihany, tahaka ny omby miasa ihany aho. Ary niafatra ny tenin'Andriamanitra dia izao manao hoe hoy Andriamanitra tamiko hoe Paoly, zavatra sarotra aminao ange ny manipaka ny fanondronana. Na matanjaka tahaka n'inona azy ianao, na mafy tahaka n'inona azy ianao, na manan-tsaina tahaka n'inona ary ianao, dia izao aza dinoina fa ety amiko ny fanondronana. Iny andikan'izany, ianao dia tahaka n'inona, tahaka ny olona mbola tezaina ihany. Ny havako malala midika ny teny io dia milaza fanetretena. Tsy tokony adonantsika zany ry havako malala fa ny mpanompon'Andriamanitra eo natren'Andriamanitra dia tokony manana fanetretena. Sarotra ho atika ny manipaka ny fanondronana. Misy lafin-javatra tsy maintsy aneketsika ny sitrapon'Andriamanitra. Entina isika fa tsy mpitondra. Indray isika mety hikomy
amin'ny fitondran'andriamanitra ahoana zao Andriamanitra za tsy mety amiko zao fa nahoana no ataonao an'izao fa ahoana tsy mety amiko zao Andriamanitra mety iko mitahaka amin'ny Paoly izay ny hevitra ny tena no izy ny marina nefa lavo aho izy tao Damaskosy nienjera satria nieritreritra ny tenako ho lehibe no Andriamanitra nieritreritra ny tenako ho manatsaina no Andriamanitra tsy nieritreritra n'Andriamanitra ho marina amin'ny olona rehetra fa nieritreritra hoe marina amiko n'Andriamanitra fa ny hafa tsy manana fahamarinana amin'Andriamanitra dia zao ny tenin'ny tompo hoe Paoly zavatra sarotra aminao manipaka amin'ny fanondroana ry havako malala amin'izao vanim-potoana sarotra amin'ny fiainantsika izao fiainam-pirenena dia zany teny izany no entina mampahiry anao ry havako misy fotoana hitaomana antsika atsiaro fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra sarotra amintsika ny andà ny sitrapa ny handany fandaharan'Andriamanitra na inona misy lafin-javatra tsy maintsy eketsika fa zay ny fandaharan'Andriamanitra ny zavatra hinantsika kehitriny ohatra mafy amintsika angeny hoe ao anatin'ny fotoana tahak'izao vao tena tokony hifampahery sy fampitrotro am-bavaka ty am-piangonana ao anatin'ny fotoana tena ilana fa zao ry havako malala zay ny fandaharan'Andriamanitra hoy Jesoa ao amin'ny Jaona toko 7 sy ny toko 10 mihitsy akoara toko 12 dia manazava mandrakarivo Jesosy satria mandeha manazava an'izao raha mbola atoandro ny andro dia tsy maintsy miasa isika fa rehefa alina ny andro dia tsy miasa tsony isika zany rehefa malala zao ny fotoana mahalina ny andro tsy afaka miaraka miangona aty am-piangonana tahak'izao endrika zao tsika dia eketsika zany zao ny antsoina hoe alina ny andro tsy afaka manao zavatra tahaka izay mety ho nieritreretintsika fa intsony isika aloha atao am-piangonana ankehitriny alina ny andro dia izao tsy afaka manipaka ny fanondronana isika zay ny fandaharan'Andriamanitra zay zany averan'Andriamanitra andalo zay isika dia zay sodran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra manaiky fe alina dia mipetraka tokana mivavaka any atokantrano miaino ny tenin'Andriamanitra ny atokantrano miaino ny sitrapon'Andriamanitra ny atokantrano alina ny andro afaka malala zay ny voalohany zavatra sarotra aminao no tsipaka ny fanondronana dikan'izany ekeo fa fantatr'Andriamanitra ihany tsy eny am-pelatananao ny fanondronana fa eny am-pelatanan'Andriamanitra mpanompo ianao dia manaiky zay tian'Andriamanitra mpanaovina anao fa ny faharoa rehefa ko malala indikan'ity teny ity koa dia milaza fa mbola tezaina ianao indikan'ny teny hoe fanondronana mampatsiaro ny mpiandrondry dia neny am-pelatanan'ny mpiandrondry rehefa miasa rehefa miandrondry izy dia nitehina sy nitsorakaso nitehina hoentina miaro ilay ondry amin'ny fahavalo tonga ny fahavalo nitsorakazo hoentina mikapoka ny ondry rehefa maditra ny ondry dia kapora amin'ny nitsorakazo iny zay mahatonga n'ilay salafatelo am'roapolo ny tehinao sy nitsorakazonao ny mahafatahotra ilay tehina ampiasain'ilay mpiandrondry hoentiny miaro ilay ondry amin'ny fahavalo aretiny misitona ilay zanak'ondry latsaka ny naty lavaka amin'ny farango iny fa ilay tsorakazo kosa hoentiny manitsy mikapoka ilay ondry maditra dia mitovy amin'izay mihitsy ny eto ilay fanondromana indray kosa tsy eny amin'ny ondry akory fa eny amin'ny omby ny fanondromana dia ampiasaina amin'ny omby mba hanondromana ny omby mba hoendry tsara rehefa mikomikomy ny omby ka mitady tsy hanao araka ny tokony ho izy dia tsy ndronony izy iny zany no misolo ny tsorakazo sy ny tehiny ny mpiandry-ondry fa ny mpiandry-omby indray zany mpiandry-omby miasa dia fanondromana ny am-pelatanana midikan'izany iny fanondromana iny dia zao fitezany iny fanairany iny injay rehefa kamokamo lay ondry fa io fa malaina miasa tsy ndronony taitra miasa injay rehefa mafimafy lofa mitady hanilika ny zioga na ny zanajioga tsy ndronony amin'ny fanondronana izany rehavako malala inona koa ny dikan'teny hoe zavatsarotra ho anao ny manipaka ny fanondromana dia zao enao ange olona mbola tezainy mitaiza aminao Andriamanitra fanondromana neny am-pelatanana n'lay mpampiasa nidikan'izany matoa misy fanondromana eny aminy dia omby mbola ilainy io omby am-perinasy io fa raha ohatra ka fa makina antso be eny an-tanan'lay mpampiasa
famonoana zay ny tadiavina. Fa fandromana ny am-pelantanany dikan'izany mbola olona ilainy ianao, mbola omby ilainy ianao, mbola omby tezainy ianao, mbola ombo amboarina ianao, mbola oentina, mbola ny fotoana rehetra zay mbola ampiasana anao. No zany ny dikany teny hoe zavatsarotra anao no manipaka ny fanondromana Paoly de zao hoe mbola be dia be ny ilana anao, fa tsy maintsy ahitsy ianao, tsy maintsy tezainy ianao, tsy maintsy amboarina tsara ianao mba ho mendrika lay asa mpanaovina anao. Avako malala itsika mihevitra mandrakariva rehefa ao anatin'ny zavatsarotra dia lalovantsika tahaka izao dia mieritreritra manao hoe ahoana zany mafy be zany fanondromana ampiasainao an'izany tompo. Dikan'ny fanondromana ty avako malala dia zao tena fitezana mihitsy. Azo valana retina lalovantsika izao fanondromana zao, zao valana retina lalovantsika izao fanondromana zao. Tsy antsy be natao amin'n'ony zao na nalefina natao hahafaty, fa fanondromana natao fitezana. Noho zany zavatsarotra tsika ny manipaka an'izany fanondromana zany. Zao ekeo ny vahaolana dia zao lefako malala fanekena hoe tompo zay zany oentinao mitaizanao, oentinao mbola mitaizanay zany zao zavatra zao fanondromana zao. Tsy mitsipaka ny fanondromana izahay fa zao kosa tezao satria mbola ho ampiasaina. Tika zany rehavako malala fanantenana ny dikan'io fanondromana io. Dia aza mieritreritra manao hoe dia ahoana zany ilay valana retina. Tsy rehavako malala, jerevo amin'ny solomason'ny fanantenana. Fanondromana ny am-pelantanan'ny tompo. Ny dikan'izany mbola inona? Mbola betsaka ny ampiasain'ny tompo anao, mbola betsaka ny raha ilan'ny tompo anao, mbola betsaka ny zavatra tian'ny tompo ataonao. Fanondromana ny am-pelantanany nijanona ny atokantrano atsika rehavako malala. Tri mbola betsaka ny ilana antsika, afaka volana vitsivitsy, mbola alina ny andro mipetraka tsika, fa rehefa maraina indray ny andro manohy ny fanontona antsika mianakavy. Rehefa maraina ny andro miverina miasa indray isika, mamovokovoka manao zay afahampona, aranararoatra mihitsy aza zay afahana manao zany. Fa ankehitriny aloha alina ny andro dia tsy nitsipaka ny fanondromana. Zay faharoa rehavako malala, ho tsika manao hoe ny dikan'io teny io dia zao rehavako manana fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Aza mibaiko eo an'Andriamanitra fa fantatr'Andriamanitra izay tokony hitondrananao. Ary aza manometsiny akory fa mpanompo ianao. Ny faharoa dia ty rehavako malala fitezana no hevitra teny io. Ekeo fa ny zavatra rehetra dia tian'Andriamanitra hitezana anao. Ary ny fahatelo rehavako malala zay dikany ty teny ty, zavatra sarotra ho anao ny hanipaka ny fanondronana dia izao rehavako malala. Aza mitsipadolaka ny tany, aza mitsipadolaka ny tany. Na inona rehavako malala, raha vantany mandaka fanondronana, mahadaka fanondronana ny zanak'omby na ny omby miasa, maharary mafy izy. Raha ohatra ka ilay mpampiasa azy no manindrona azy dia tsindron'ny mora iny, tsindron'ny mora ho fanairana azy. Fa rehefa izy no manipaka ilay fanondronana dia miletika mafy kokoa ilay fanondronana, dia marary mafy kokoa. Satria ny apôstôly Paoly dia nanenjika ny fiangonana, nanenjika n'Andriamanitra izy. Dia hoy tompo taminy, Paoly Saoly nahoana io enjehinao? Zany hoe nahoana ianao no mifototra amiko? Za angeny nampianana ahatongana ho Saoly, za fariseo ianao mpanompon'Andriamanitra, ianao mahafantatra ny soratra masina, fa nahoana ianao no mifototra amiko? Zavatra sarotra aminao ny mifototra amiko, manipaka amin'ny fanondronana indray, marary ianao zany. Tsy misy hafa mitenin'ny tolo malagasy manao hoe nahoana ianao no mitsipadolaka ny tany. Azony Saoly sy tonga Paoly la hevitra ilay teny hoe haikaye tsy azo atao ny mifototra, any marimarina kokoa ny mitsipadolaka ny tany. Rehavako malala firifiry ny kristianina mitsipaka ny fanondronana. Tahian'Andriamanitra izy, mangataka amin'Andriamanitra fitahiana izy, mangataka amin'Andriamanitra famonjena ao anatin'ny zavatra sarotra izy, omen'Andriamanitra azy zay rehetra ilainy sy mahasambatra azy eo amin'ny fiainany, fa izao mitsipaka ny fanondronana izy rehefa avy eo. Andriamanitra tsy fantany, Andriamanitra tsy isaorana, Andriamanitra tsy ekeno tompo sy mpamonjy azy, Andriamanitra laviny, heveriny fa ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainany dia heveriny fa izy daholo ny nahatonga azy mitsipaka amin'ny fanondronana. Eto rehavako malala mampitandrina ary Paoly
mampitandrina ny agripa izy hoe ry agripa ao sarotra mitsika nge niady amin'Andriamanitra zay nytika ary aza lavina aza nitsipadolaka ny tana rehefa nitahin'Andriamanitra ianao, rehefa nomen'Andriamanitra anao zay rehetra mahasambatra anao sy ny lainao, dia aza manao tahaka any dikan'io ny apôstôly Paoly, aza manao tahaka hoe nanentsika an'Andriamanitra indray, na tsy nainsotra an'Andriamanitra, na nanometsiny an'Andriamanitra. Tapamana ny avako malala dia volana jolay isika ankehitriny no hevitra dia hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Ao anatin'izany fanjavana lavabe izany driavako. Inona ny hevitry ny teny hoe fahafahana ao amin'ny tompo? Zavatra roa lehibe. Voalohany dia izao riavako malala. Ny atao hoe fahafahana dia fanomezan'Andriamanitra anao izay rehetra ilainao sy mahasambatra anao ka ahavitanao ny fanompoana azy. Zay ny dikany hoe fahafahana ao amin'ny tompo. Ny fahafahana zany tsy ilay hoe fahafahana manao zavatra ihany, fa tena ilay fahafahana mifaly mihitsy amin'ny zavatra rehetra. Omen'Andriamanitra, raha ohatra ka Andriamanitra ka miteny hoe ianao antsoko mpanompo, dia omen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra hoentina manantanterak'izay. Zay ilay fahafahana. Tsy ilay toe-tsaina ihany ny fahafahana zany, fa fitaovana koa omen'Andriamanitra anao. Ny zavatra rehetra izay ilaina dia omen'Andriamanitra anao. Zay ilay fahafahana. Tahaka anao zao afaka mivavaka, tahaka anao zao afaka misakafo, tahaka anao zao afaka mizara fitiavana, tahaka anao zao afaka mifaly, tahaka anao afaka miasa, afaka izany. Dia omen'Andriamanitra anao koa zay rehetra ilaina ahafahana mantanteraka an'izany. Zay ilay fahafahana voalohany. Noho izany dia ny fahafahana ao amin'ny tompo riavako malala dia fahafahana mahatonga anao afaka manao zavatra ao an'Andriamanitra, afaka manao zavatra izay tianao mihitsy ary. Fa ny faharoa dia ny fahafahana ao amin'ny tompo riavako malala dia izao: mandeha any ianao tsarovy amin'izany fahafahana omen'Andriamanitra anao zany, ampiasao zany ho an'Andriamanitra. Ny dikany hoe fahafahana ao amin'ny tompo dia fahafahana manao zavatra ka ampiasaina ho an'Andriamanitra. Dia aza nitsipaka ny fanolorana ry havako malala. Omen'Andriamanitra fahafahana ianao dia ampiasao ny fahafahanao amin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra. Ampiasao izay rehetra nomen'Andriamanitra anao amin'ny fanetreteny. Ampiasao izay nomen'Andriamanitra anao ao anatin'ny fitsinjovana ny voninahitr'Andriamanitra. Hoy ny tompo tamin'ny Paoly: zavatsarotra aminao ny hanipaka ny fanolorana. Tsy azonao tanterahana zany. Mampangiry firy ianao zany, mampijaly ianao zany, fa ekeo, fa mpanompo ihany ianao. Ary rehefa ekenao zany dia izao tenenina ho izy, tatsika mitenin'i Jesosy: mpanompo tsy mendrika sitraka izahay, izay tokony nataonay ihany nataonay. Aza mila lalàn'Andriamanitra ry havako malala. Misaora fa manan'Andriamanitra mbola mitaiza, misaora fa manan'Andriamanitra fitiavana, misaora fa manan'Andriamanitra be famindrampoana lan' Jesosy zanany. Ka ny planin'Andriamanitra dia tsy planina mampangiry firy antsika, fa planina mahatonga antsika hitoetra ho mahatoky. Hivavaka isika ry havako malala. Tompo misaotra anao zahay fa afaka mamaky ny teninao. Ndraindray tokoa izay tompo dia be dido izay hiverinay ho mety no hiverinay ho mety no ataonay. Tsy manontany ny sitraponao akory ary zahay. Ndraindray izahay tsy mankasitraka, mitsipadolaka ny tany. Tsy tsaronay akory fa ianao Andriamanitra no mitondra ny zavatra rehetra. Tsy ampifanetreteny zahay. Ndraindray aza omenay tsiny ianao fa hiverinay ho tsy mahay mitondra ny fiainanay, hiverinay ho tsy mahay mitondra ny fiarahamonana ny hafa. Ary dia mitsipaka ny fanondronana izahay, ny fitezanao, ny fitantananao, adinonay fa ny zavatra rehetra ingetenao no mitondra azy, ary ny zavatra rehetra dia ataonao hitezana sy hanokolonanay. Sarotra aminay Tompo ny mitsipaka ny fanondronana. Dia ndreto izahay babika eto anatrehanao, tezao, alina ny andro, tsy ahafahanay tena manatanteraka ny asa araka amin'ny tokony ho izy, nanana fotoana lavo izahay. Saoranay ianao zany fa ankehitriny kosa voafetra izay mety ho azonay atao, dia manaiky ny fandaharanao izay Tompo, fampianary kosa hifaly ary hitoetra aminao an-trano. Dia tahio ny tokantrano tsirairay, tahio izay manana tsy salama ny tokantrano any, sy trano mampaherezo, tahio izay rehetra mandalo fahasahiranana manana ady am-panahy amin'ny asa, amin'ny ankohonana,
jerevo ny famindramponao fandriamanitra mitaizy ianao dia tononona Jesosy aminay tsiray avy ny fientananao sy ny fifalianao ho aminay ataovy mpandresy izahay amin'ny alalanao Jesosy Kristy tomponay iombonana ilay vavakana ampianaranao anay manao hoe rainay izay any an-danitra ho masinina ny anaranao. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana malalana ny fotoantsika ariavako malara ny hira fanampy ny 7:20 andininy voalohany no ataontsika ao aorianan'ny tsodrano. Hira fanampy 7:20 andininy voalohany raisiny tsodrano. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminao. Mandehana amin'ny fifalian'ny Tompo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.